Efa manomboka misy fiovana hita maso makany amin'ny fasitranana tsikelikely ireo olona tratry ny aretina tazomoka ao anatin'ny distrikany Kongo amin'izao fotoana izao. Araka ny tatitra nataon'ireo sapan-draharaha mandray an-tanana ity trangana aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka ity, izay ahitana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina, ny avy eo anivon'ny tafika malagasy ary ny BNGRC izay mandrindra ny asa ao anatin'izany. Miisa 80 ireo olona tratry ny tazomoka tamin'ireo fitiliana miisa 20 natao tao anatina komuna miisa 3 ary fokontany miisa 5 ao amin'ny distrikany Kongo. Ny 3 hatramin'ny 9 Jolay lasa teo raha araky ny tarehimarika navoaka ny BNGRC. Metohy hatrany ny fizaham-pahasalamana tao isam-baravarana ijerena ireo izay tratry ny aretina ka afahana manome azy ireo fitsaboana ara-potoana sy ara-dalàna raha araka ny fanazavana nentiny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ireo izay tsy manantona mpitsabo no betsaka tratry ny aretina, indrindra fa ireo mponina any ambanivohitra lavitry ny tampon-tanàna. Ho fanamafisana ity ady atao amin'ny forongatry ny tazomoka ity ary indrindra ho fikarohana ny vahaolana mba hifehezana izany, dia nisy ny fivoriana nandritry ny 2 andro izay niraisan'ireo tompon'andraikitra sy sapan-draharaha rehetra mandray an-tanana izany araka tamin'ny praiminisitra lehibe ny governemanta Tsay Christian izay nandraisana ny toromarika sy fepetra entitra amin'ny fanafainganana ny asa mba hisy fiantraikana ny fotony. Teboka miisa 7 no nandrafetana ny toromarika hoy ny tare jeneraly ny BNGRC ka tafiditra anatin'izany ny fanitarana ny ady atao amin'ny tazomoka mba tsy hiverena ny tranga tahaka ny tao Kongo. Ny toromarika napetraky n'Andriamatoa praiminisitra rehefa nametraka ny teboka 7 ny draftasy izy na le 7 point de plan d'action zay tsy maintsy tanterahany zahay izay mpanatanteraka amin'ilay asa zay napetraka amin'ny alalan'ny stratégie napetraky ny fanjakana dia mazava be io ary anisan'ny fahafito ny teboka fahafito tamin'izany dia tsy janona eo Kongo zay ny toromarika azy ary tsy maintsy tanterahana ny fanaovana ny asa mba tsy hiverena zavatra tsoitsony ary efa nanonona mihitsy ary Andriamatoa praiminisitra distrika maromaro ao anatin'ny région anankitelo eto Madagasikara dia tapitra zany atrany Anosy efa resahana io ny fitovinany dia avy ihany koa Vatovavy ary Atsimo-Atsana efatra koa ara zany Atsimo-Atsinanana dia efa nanome mihitsy anarana district amin'ireo faritra ireo. Ny dika zay zany tsy hoe misy zavatra Kongo dia eo daholo ny rehetrarehetra fa mitatra ny asa atao mba amerana ny firenena zany mety saratry ny vava ny mety fianaky ny zany atao hoe zavamisy am'izao fotoana zao. Ankoatra ny tazomoka nefa dia manjaka ihany koa ny tsy fampisakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo ao anatin'ny distrikany Kongo izay lasa mampanano sarotra ny eo amin'ny fitsaboana ireo marary. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanampiana ara-tsakafo ireo mponina araka izany fitondram-panjakana. Ankoatra ireo fitsaboana sy fanampiana ara-pitaovana izay entina hiadiana amin'ny tazomoka izay efa natolotra. Mbola maharaka ny filana trano ireo fanafody sy fanampiana ireo mponina ny an-toerana raha toa ka efa misy ny fanampiana fanampiny sy ara-tsakafo sy ara-panafody efa andalana raha araka ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Zay le lazaiko teo hoe efa andalana ny fitondrana an'izay voatsily zay ilay fiaramanidina vaovao ny tafika dia efa nitondra fitaovana sy fanampiana na le midina tany an-toerana dia mitoy ny fitondrana izay hoe tohana ara-tsakafo sy ny fanafody sy ny fitaovana rehetra zay ilaina makany amin'ny distrikany Kongo zay. Resahan'ny tare-jeneraly BNGRC teo efa misy an'ilay centre opérationnel ao Kongo ireo zany mandrindra ny fitsinjarana azy. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa nanamafy fa ampy ny fanafody any an-toerana, ampy ny lay misy moka efa nalefa any an-toerana. Mahazo matoky zany tsika rehetra fa ny fitaovana, ny tohana ara-tsakafo, ny fanafody dia efa ampy sy any an-toerana ary efa mbola misy ny andalana amin'izao fotoana izao dia ny olombelona ihany koa izay resahana Andriamatoa tare jeneraly ny BNGRC zay hoe misy olombelona fanampiny avy amin'ny tafika ny gendarmerie, police pirenena avy amin'ny ministera isan-tokony fahasalamam-bahoaka, ny ministera ny serasera sy kolontsaina, ministera ny mponina sy ny firaisan-kina efa andalana ihany koa mitondra zay tantsoroka anampiana ny
mpiarabelona any distrikny Kongo sy ireo commune voakasika. Mba ahafahana mizara vaovao marina sy ara-potoana manoloana ny fivoarana ny zava-misy ao Ikongo dia napetraka ny Korupi ao Ikongo na ny centre opérationnel de l'urgence paludisme à Ikongo izay mifandray mivantana amin'ny fampitam-baovao. Nisy moa androany valandresaka izay niarahany ireo sampandraraha izay mandray an-tanana ny ady manoloana ny fianaky ny Tazimoka ao Ikongo tamin'ny mpanao gazety nanaovana ny tatotra ny amin'ny fivoarana izany. Isanandro ohatrany amin'ny cyclone ihany io dia manana point de situation tsika satria efa napetraka io Korupi io izay mifandray mivantana dia lavitra raha Ikongo dia hitanareo ny teknôlôjia efa nametraka ny fanjakana ny atao hoe itony Stanley izy tsika dia nainareo afaka manontany mijery amin'ny alalan'ny WhatsApp ohatran'izany satria raha telefônina tsotra dia indraindray sarotsarotra ihany. Donc zany dia hoe ny point de situation eto aminay eto tsy misy fa afaka jerenareo ao fa isanandro raha ilainareo zany dia azo omenanareo.